Faly miarabantsika mpanaraka ny serasera telo minitra indray amin'ity androany ity resaka kely mikasika ny fandarana anankiray amin'ny fahitalavitra anankiray ao Madagasikara amin'ny teneniko androany dia tsy izany fa ny copier-coller ao Madagasikara ataon'ny TV+. Nijery an'ity zavatra ity mantsy nampatonga anako lasa eritreritra. Copier-coller, TV+ reality show. Marula Zerdistin. Copier-coller, Johnny Hallyday. Come, they have not the girl. Come, they have not the bon. Ils ont la peur aux yeux. Ils ont la oeil d'or. Comme des ennevieux, ils marchent des cœurs. Ils vont un peu petit. Ils vont un peu petit. Ny fanontaniana zany voalohany indrindra dia hoe araka ny fahafantarantsika ny olo io Johnny Gasy izay mpandeha mihirahira eny an-dalana teny Besarety dia tsy fantatra aloha hoe ahoana ny fahasalamany ara-tsaina sy ny sahala amin'izany fa izay indrindra ny fanontaniana hoe ahoana moa zany nafahany nandeha tao amin'ny fandarana copier-coller tamin'ity indray mitoraka ity. Izy ve salama saina tsara satria mampalahelo ihany mantsy raha ohatra ka hoe fimehezana olona sendra manana olana no atao eo amin'ny fahitalavitra ohatran'izany. Raha ohatra ka hoe manao fananiana izy dia izay zavatra ohatran'ireo olona papime rehetrarehetra ohatran'ry Gottlieb sy ry Francis Turbo sy ny sisa manao fananiana mampime mihitsy izy dia izay. Fa raha ohatra ka hoe olana kely sendra misy eo aminazy na eo amin'ny sainy no angalana olona ime, angalana mpijery dia ohatran'ny mampalahelo ihany. Dia eo dia meme daholo hatramin'ny mpitsara. Izay zany ny zavatra anisan'ny nanohina kely anako tamin'ity fanontaniana aho ny apetraka satria mety afaka miteny zany eo amin'ny TV+ hoe olona salama saina tsara izy fa manao fananiana izy rehefa ohatran'ireny eny an-dalana ireny. Izay zany ianao mba fanontaniako satria efa fantatro hatry ny ela, efa hitako moa zany fa tsy fantatro, efa hitako hatry ny ela iny Johnny Gasy iny eny an-dalana tamin'izay mbola kely mihitsy izy dia efa eny an-dalana eny izy mihirahira ohatran'iny amin'ilay maloto be asain'ny olona mihirahira ny Johnny dia mandeha amin'ilay gitara tsy misy ninina mihitsy dia hoy hoe tamin'izany dia efa nieritreretra hoe tena misy tsy fahasalamana angamba ity rangahy ity fa tsy azo eritreretina hoe acteur izy akoriny ka tsy fantatro zany hoe amin'izao indray ve efa sitrana ve izy sa hoe tena tsy nisy an'izay olana ara-pahasalamantsaina izay mihitsy izy hatramin'izay sa ve araraotin'ny TV+ sa ve izay ny fomba entin'ny TV+ hanampiana anazy. Izay ihany resaka androany fa dia manantena fanazavana raha ho an'izay afaka manazava, raha tsy misy ny manazava dia tsy teny atsipy ihany iny ho antsika rehetra fa dia mametraka amin'ny veloma mahafinaritra ao antsika indray manaraka indray veloma tompoko.